Tompoko lasy tompoko vavy ajaina dia faly tafaraka aminao indray ny tenako amin'ity takariva ity. Ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra matv izao ko tolorana ny araba renao izay mbola tafaraka aminay amin'izao alina izao. Asaina ampiavana koa renao anjohy hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovao antsika. Tontolo politika avy hatrany dia mahakasika indrindra ny resaka loholona no itirantsika avy hatrany amin'ny andindim-baovaontsika amin'ity takariva ity. Ny herinandro lasa teo iny no fantatra fa tokony nandre ny filoham-pirenena ireo senatera 120 anampy ireo 270 izay efa voafidy ny nandritra ny fifidianana farany teo. Malona izay tsy mbola fivoahan'ny anaran'ireo senatera izay tendre ny filoham-pirenena ireo zay ary dia mitondra ny heviny Andriamatoa James Ratsima avy amin'ny fikambanana asandrato ny fireneko. Tsy mbola mivoaka ny anaran'ny senatera tendre ny filoham-pirenena. Andrasana ao anatin'ity herinandro ity indray ny famoahany ao niveau fiadidinan'ny Repoblika ny anaran'ny senatera 120 anampy ireo senatera 220 izay voafidy. Raha tsy haivony ny herinandro teo no nambaran'ny filoham-pirenena famoahany lisitry ny senatera tendreny. Antony ara-politika raha ny fijerina Andriamatoa James Ratsima avy amin'ny fikambanana asandrato ny fireneko no mahatonga ny filoham-pirenena nanemitra ny fanendrena senatera. Araka ny hevitry ity mpanao politika ity dia sahirana amin'ny safidy politika ny filoham-pirenena. Efa saika anolo ny Prime Ministre izy dia avy eo hoe anondro koa ny senatera vaovao izay anjara ny manondro azy 120. Ny antony tsy nanaovany azy satria efa niteneniny foana fa alohan'ny nandehanany dia avoakany le anarana tsy nataony nefany. Dia azo dinihana le izy hoe misy ao ambadika politika. Ny ao ambadika politika ampy dia mazava be. Voalohany aloha budgetivore be mihitsy io institution raha io. Ao anatin'izany nefa tia andravan'le assemblée koa izy na tia analan'le Prime Ministre. Raha anao an'izay rehetrarehetra izy nefa dia miteraka fahavalo ho anazy. Dia fijeriko azy manokana. Maninona kosa moa notsoahana daholo le député na ny Prime Ministre nefa niaran-tsikombakomba niaran-pitsapitsatao daholo nareo rehetra. Manana 10 andro aorian'ny fivoahan'ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana olona amin'ny filoham-pirenena hamoahana ny lisitry ny senatera 120 tendreny. Izany hoe sabotsy 9 febroary ny fetim-potoana farany tokony hamoahan'ny filoham-pirenena ny lisitry ny senatera tendreny.